Inona ny vokatry ny baiboly eo amin'ny fiainanao? Inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Vanim-potoanan'ny rotoroto izao, vanim-potoanan'ny enjikenjika izao, hanika betsaka no tratran'ny fahasorenana na mora tezitra amin'ny zavatra anankiray izay kely sy bitika ihany. Tsarovy nefa fa avy eo am-ponao no mivoaka ny zavatra ambaranao na ny zavatra teneninao. Zany hoe raha faly ianao, faly ny fonao, dia tenim-pitiavana no mivoaka avy eo am-ponao. Fa raha koa sorena ianao dia izay ihany koa no hita amin'ny fihetsika na ny zavatra ambaranao. Toy izany koa ny baiboly. Misy fiantraikany, misy vokany eo amin'ny fiainantsika ny baiboly satria mitondra teny fiainana, mitondra teny mampahery ary mitondra fanovana na ny fitenintsika, na ny asantsika, na ny mombamombantsika dia azo ny baiboly atao ny manova izany hatramin'ny fisainantsika izany. Ny torohevitra dia izao: ny baiboly dia fanehoana manontolo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka raha mino isika sy mankatoy ny baiboly dia io tenin'Andriamanitra io no lasa fiasana lehibe ho fanovana ny toetra mampanahy antsika. Izany hoe rehefa mivelona amin'ny baiboly isika, mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra dia miteraka fiovana amin'ny fitenintsika izany, amin'ny fiainantsika sy amin'ny fomba amam-panao antsika. Ny olana dia izao: maro ny tanora, eny hatramin'ny zokiolona aza no lavo amin'ny fakapanahy na lavo amin'ny fahotana. Ny antony dia tsotra, satria tsy niainana, tsy nivakiany ny tenin'Andriamanitra, tsy nianarany ny baiboly izay hany sakana na hany vahaolana etsika mandresy ny ratsy rehetra. Izany hoe raha tsy manana fiainana takiany baiboly isika, raha tsy manana fiainana araka ny soratra masina isika, dia ho sarotra amintsika ny hijoro na amin'ny fakapanahy na amin'ny fahotana. Indrindrandrindra fa rehefa manana ny teny fiainana isika dia hanovan'ny toetrantsika, hanovan'ny fomba mampanao antsika, ary isika mihitsy aza lasa toro-teny velona eo amin'ny manodidina antsika. Isika mihitsy aza no baiboly azo tarafina eo amin'ny manodidina antsika, koa dia mampirisika antsika androany fa misy akony, misy vokany lehibe eo amin'ny fiainantsika ny fandiniana ny baiboly. Manokana fotoana ianarana soratra masina, manokana fotoana andiniana ny baiboly. Ary ny afatra dia izao: ekeo ny voalazana, ekeo ny fanambarana, ankatoavy ny torohevitra rehetra. Fa raha manao izany isika dia misy vokatra tsara eo amin'ny fiainantsika ny baiboly. Ka ny ao am-pontsika, ny saintsika, ny fomba ampanao antsika dia arafitry ny baiboly, ary lasa toetrantsika izany, hita amin'ny fiainantsika izany, ary indrindraindrindra hita amin'ny fitenintsika. Dia manasa anao andinika hamaky ny baiboly, fa hisy fiantraikany, hisy vokany, ary hisy akony amin'ny fiainanao izany rehetra izany. Ndeha hivavaka isika. Saotra Tompo ny amin'ny lesona androany, ny amin'ny afatra fa afaka manovanay ary misy vokany amin'ny fiainanay ny baiboly. Arakaraky ny zavatra ampidirinay ao am-po no endrika isehoana ivelana, na ny fiteny, na ny fihetsika, na ny momba ny amanontolo. Tompo, mangataka izay androany, mba omenao anay ny fotoana, ny fahendrena, mba andinika ny teninao, ivelona amin'ny teninao, ary indrindraindrindra anaraka ny baikinao amin'ny fandiniana ny baiboly. Tianay Tompo no voaro amin'ny fakapanahy, amin'ny fahotana, ka izany indrindra no angatanay anao ny fahendrena avy any ambony, hanome tsilotsainao anay, hanome anay fotoana, ka ampy any midi dia tapa-kevitra izay, ivelona, hamaky ny teninao, ankatoy ny teninao,
mba ho tena toroteny velona ne izay tsirairay avy anaran'i Jesosy. Amen.